Ny pejy misilafatra dia tsy natao ho an'ny olona mahantra. Raha zah ianao dia miala ato amin'ity pejy satria tsy natao anao mihitsy ny resadresaka zay ho atao keto ary tena tsy ho azonao mihitsy. Enoy hatramin'ny farany ary dia aza mandray atendrina. Atao ke mahantra dia ireo mahantra fomba fisainana. Inona avy moa izy ireo? Vao mba mahita olona tafita sy mahomby ary mandroso dia be felonana. Zay ny ataoko hoe mahantra fomba fisainana. Vao mba metimety kely ny zavatra ataony mibandina mandroso na mivoatra dia marary ny ainao. Mahantra fomba fisainana zany tompoko. Ny commentaire na ny teny izay avoakan'ny vavanao dia teny mandratra, teny manilika, manambanimbany, manamaivana, manendrikendrika. Zany ny ataoko hoe mahantra fomba fisainana loatra ireny olona ireny. Tena tsy natao anareo mihitsy tompoko ny pejy misilafatra raha ohatran'izany ny toe-tsainareo. Ataoko hoe mahantra ny manana fomba fisainana ohatran'izao. Raha fialonana ny be dia be eo aminao dia izao ny hafatra aminao. Matoa ny olona anankiray nandroso sy nahomby ary tafita tamin'ny zavatra nataony dia misy zavatra tokony ianaranao zay any aminy. Noho izany dia aza be fialonana fa ny olona variana amin'ny projet, ianao variana amin'ny alina. Zany ilay hoe toe-tsaina mahantra mihitsy ny fomba fisainana. Aza adinoina fa talohan'ny olona anankiray na mirapiratra, na orinasa io, na inona zavatra anankiray, dia nisy tao ilay antsoina hoe coulisse. Ny lalana ny diavin'iny olona iny mandrapatonga anazy teo amin'ny toerany. Dia ilay vokatra sisa ny hitanao amin'ny farany dia lazainao fa miseho amin'ilay dia dadetaka nefa tsy hitanao ny lalana ny diaviny. Noho izany mahantra loatra ny fomba fisainanao. Raha isaky mahita olona mahomby amin'ny fiainana ianao dia be fialonana. Tsy mety zany. Ny hafatra ho antsika rehetra zany raha ohatra ianao mba maniry anakarena fomba fisainana io resahaka io dia reto ny hafatra misilafatra. Voalohany indrindra dia izao: vakio amin'ny masony ny ao anatin'ny fony. Vakio amin'ny zavatra teneniny ny ao anatin'ny sainy. Tsy misy an'izany hoe tsy fanan'iny ny teneniny. Efa zavatra efa tao anatin'ny fony foana iny fa dia nivoaka dia iny loha tsy fako iny zany ny tehiriziny hatramin'izay tao fa nivoaka tamin'ny fotoana tsy ampozinao ilay izy. Raha te anakarena ianao dia izao ny hafatra misilafatra hoe manaova zavatra tsy fanaon'ny mahantra, manaova zavatra fanaon'ny manan-karena. Inona avy moa ny zavatra fanaon'ny manan-karena? Ny manan-karena tompoko dia manome foana. Ny endry manome foana fa ny adala mandray foana. Noho izany ianarany fanaon'ny manan-karena manome ampitiavana, manolotra foana fa tsy mangataka lava. Ianarany toe-tsain'ny mpanan-karena fa ny manan-karena fomba fisainana. Aloha azavaiko tsara ny resaka dia faly amin'ny fahombiazan'ny hafa. Ny manan-karena dia mahay makasitraka. Ny manan-karena dia teny mamy, fankasitrahana, fahombiazana, fisaorana mandrakariva ny mivoaka eny ambavany. Noho izany ary avelao ny toe-tsaina mahantra ho anareo zay maniry te hanana fomba fisainana mpanan-karena dia aboneo ty pejiny misilafatra ity. Fa matoa mandefa an'ireny karazana publication alefaka eto amin'ny pejiko ireny dia mba te handrehatra an'ilay jiro ao anatinao, te hanaitra an'ilay tompon-daka matory any aminao. Misilafatra dia samy teny an'izao zavatra zao: za tompoko tsy mpanan-karena fa ny safidy ny ho mpanan-karena. Tsara ny manan-karena dia manan-karena fomba fisainana, mahalala fomba, tsara saina, miteny zavatra tsara foana, indrindra fa amin'ny manodidina. Noho izany ny fahavalany fananan-karena dia ny fialonana, fitiavan-tena, ny rato-saina. Aza manao an'izany fa tsy mety zany. Raha mahasoa sy mahatsara anareo ny zavatra nizarainy misilafatra dia mba partager ty ho hitany. Misaotra tompoko.